Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nanao fianianana termin'ny fitsarana tampony Anosy androany ireo mpanao fitsiriana ny indostria. Izy ireo izay miandraikitra ny fikarohana ny fandikan-dalàna eo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Miisa 5 moa izy ireo izay nanao fianianana tamin'ity androany ity. Voalohany teo amin'ny ministeran'ny indostria sy fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, fandraisana ireo inspektera vaovao hiasa eo anivon'ny ministera. Natanteraka amin'ny fianianana izy ireo androany maraina tena amin'ny fitsarana tampony Anosy. Araka ny nambaran'ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina, Guriva Andrianarsoa, manana andraikitra amin'ny fahasamban'ny tontolo iainana ny orinasa rehetra. Mba hafana miaro ny tontolo iainana sy ny lalàna misy eto Madagasikara, mila mangarahara sy manaraka ny tokony ho izy ny orinasa eto Madagasikara mba hiadiana amin'ny kolikoly. Noho izany indrindra dia nanao fianianana izy ireo androany ireo mpiasan'ny indostria vaovao miisa 5. Ary fantatsika fa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana ny fahasimbana dia tsy eto Madagasikara fotsiny ihany fa etin'ny rivotra dia miova ary mahenika sy tontolo izao. Mihodina avy any Antsinanana makany andrefana, avy any andrefana makatỳ Antsinanana. Noho izany mba ahafahantsika miaro ny tontolo iainana ary ahafahantsika koa nefa mananaja tsara ny lalàna misy eto amin'ny tany sy fanjakana dia rariny loatra raha manao izany ilay atao hoe serment teo izany na fiananana teo ireo mpiasan'ny indostria izay irahanay hanatanteraka izany fitiriana izany. Voalohany izy ireo no manao azy ary amin'ny manaraka dia ho asiana mihitsy ny concours zany eny amin'ny enamma ary mivoaka avy amin'ny enamma izy ireo. Manana ny maha-izy azy ny tontolo iainana ary sehatra lehibe ahafana mamaritra ny fetra iainana ary indrindra iainan'ireo taranaka ihany koa ny tontolo iainana. Anisan'ny andrasan'ny malagasy sy ministeran'ny indostria fangaraharany orinasa miasa eto Madagasikara ho hiatrano na mafisin'ny minisitra androany.